vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefy izy mba anisik ampunyampalay aminira tononona ho antsika trano ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'ny tompony ho aminao raha tonga eto ianao androany a tsy tonga eto ianao akory mba ifindra fiangonana tsy tonga eto ianao mba hitazana pasteur fa tonga eto ianao androany iaona amin'ilay parin'ny lanitra sy ny tany alleluia ny baiboly dia milaza manao hoe ko araroto ny arazanao vatsoa fa ratsy zao fiainana izao raha mbola afaka mandreny sofinao ka mbola afaka manao dikana ihany koa mitongotrao dia araroto ny fotoana hitenenan'Andriamanitra aminao ny olona anankiray raha mbola velona ny olona anankiray raha mbola afaka mandre dia misy fanantenana fa rehefa maty ny olona anankiray tsisy ninina azo atao intsony noho izany araroto ny fotoana tahaka an'izao lazao ny ho anilanao araroto ny fotoana tahaka an'izao hoe araroto ny fotoana tahaka an'izao raiso ny baibolinao a amaky andalatsoratra masina maromaro tsika Genesisy toko faraky amby efapolo toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fa efatra amby folo Genesisy raiky amby efapolo andininy efatra amby folo dia naniraky Farao ka nampaka ny Josefa dia nalaina faingana ny ala tao andavaka izy ary nanaratra ny volombavany sy ny ova fitafiana izy dia nankany amin'ny Farao. Alleluia. Samuel voalohany toko fito amby folo. Andininy valo amby telopolo. Ary Saul nampiakanjo an Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dova rahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratsy. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana andeha fa tsy mbola nahazatra azy zany ka hoy izy tamin'ny Saoly tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ary dia nesoriny Davida izany. Mpanjaka faharoa toko fahadimy. Mpanjaka faharoa toko fahadimy. Ny andininy faefatra amby folo. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahy an'Andriamanitra ary ny nofiny dia tahaka ny nofin-jazakely indray ka nadio izy. Liko atoko faha dimy amby folo. Liko atoko fadimy amby folo ny andininy raiky amby folo sy ny manaraka. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary olona izany tamin'ny rainy, raiko. Omeo ho any anjara fananany tokony ho dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely, dia nangolona izandra ny fananany rehetra, ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra
dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantsy izy. Dia nandeha izy ka niankana tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany zany, ary dia nirahany tany an-tsaha iandry kisoa. Ary satsy ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan'ny kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto, iandra dia hody any amin'ny raiko. Ka nao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy metrika atao hoe zanaka ao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. Eo amin'ny 2:20, fa raha ny kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe alahoangana ny akanjo tsara indrindra, ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra amin'ny tanany sy kapa ny tongony. Romanina 7:10. Romanina 7:10 ny 2:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahita feo Jesosy Kristy Tompo, ary aza mia ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Fahita feo Jesosy Kristy Tompo, ary aza mia ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Raha sitraka mba hitehaka ho an'Andriamanitra isika. Reo andalan-tsoratra masina maromaro reo mbola iampy azy zareo rehefa avy eo no hitondratsika ny fampianarana sy ny toriteny amin'ity atoandro ity na amin'ny fotoana izay ahafahanao manaraka ity fandarana manokana ity. Filazantsara ny liko 5:20 dia tantara n'ilay lehilahy anankiray, tsy misy anarana mazava fa ny voasoratra dia hoe zanaka adala. Tsy zanaka adala akory fa zanaka adala, zany hoe le zaza no adala. Inona moa ny nampadala azy? Ny nampadala azy dia tsy hoe verisaina na adala reny manary lambo reny, fa tao amin'ny tokantranony dadany tao izy io. Dia rehefa tao an-tranony dadany izy, dia tsy hay na nisy fananamangy azy, na nisy eritreritra tokatampoka. Dia niresaka tamin'ny dadany izy. Dia izy mantsandrainy, papa rehefa nandinika alina, tsy nahita toro mihitsy hatramin'ny 3 maraina. Dia tapa-kevitra hiresaka aminao, omeo ny anjara fananana tokony ho ahy, dia aloha hiala eto. Tsy dirantsika lalina aloha manao hoe diso ve le rainy sa marina, mbola lesona hafa ny amin'iny. Fa voarainy le fananana tokony ho azy, dia lasa izy niala tao amin'ilay tokantrano ny ray aman-dreniny. Naninona izy? Lay rainy tsy nanroka azy. Ilay dadany tsy niteny manao hoe efa leo miaraka aminareo araka izy. Fa ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka zany. Dia lasa izy nandeha. Io fandehanan'io tsisy nanery azy ny ala, fa vokatry ny safidiny, vokatry ny fanapahan-keviny. Lasa izy nandeha tany. Zao fotsiny ny zavatra nahagaga. Le rainy tsy nitady azy tany amin'ny kilalao malotony tany. Ilay dadany tsy nanaraka azy nanao ny adalany tany. Fa le rainy niandry azy tao an-tanànany tao ihany. Halleloja. Dia nio tsara, fa tsy voatery avy amin'ny devoly foana ny manimba ny fiainan'ny olona.
Tsy voateraka asiparana avy amin'ny ataon'ny hafa foana, na hoe na misavian'ny olona foana mamotika fiainan'ny olona. Fa mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra diso, vokatry ny safidy diso, tahaka nataon'ity zazalahy ty. Ka rehefa nanapa-kevitra sy nanao fahadisoana tamin'izay safidiny zay izy, dia hoy ny Galatiana 4:1-7, izay afafin'ny olona no hojinjainy. Izay afafin'ny olona no hojinjainy. Angamba ianao mety misy aminao tonga eto amin'ity toeran'ity androany a. Efa nanompo an'Andriamanitra ianao tany amin'ny taona 2008. Vita batisan'ny fibebany ianao tamin'ny taona 2013. Nandray ny batisan'ny fanamasina tany amin'ny taona 2014. Ikoizana mihitsy ianao ho fataovana fafolo-karena sy fanatitra. Fa nisy vanim-potoana niala tao atokantrano ny rainao ianao. Nanadino ny fiarahana tamin'ny rainao ianao, tsy tsaronao fa nisy Andriamanitra namonjy anao tao an-danitra tao. Dia lasa ianao niverina tamin'ny fanaon'izao tontolo izao. Niverina ny loka, niverina ny foka, dia niverina ny janga au carré. Dia niverina nanao ny fanaon'izao tontolo izao. Mety tongetra anao amin'izao tontolo izao, mijija izay nafafinao. Mety tafotoana anao noho ny nataon'ny olona, na mety tafotoana mihitsy noho ny nataoko mihitsy ny nentina nafotoana anao. Dia hozy ianao manao hoe ndeha hiala ao an-tranon'ny dada. Rehefa niala ianao, simba sady potika, no rava vokatr'izay fanapahan-kevitra ao zay. Tsarovy ty teny ty. Efa ela ny dadanao an-danitra ao noho ny andry anao. Alleluia. 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 Efa ela izy noho ny andry anao. Ary ny antsoantso na amin'ny televizion na amin'ny radio na contact personnel nataon'olony reny hoe andao hivavaka, dia Andriamanitra miteny sy mialanenina manao hoe anaka, mbola mila nao mbola tika anao. Alleluia. 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 Tena tianao Jesosy. Amen. Rehefa niala tao an-tokantrano ny rainy, io zazalahy io, tsisy fijoroana vavolombelona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Hoe avy any amin'ny fanaon'izao tontolo izao any izy dia hijoro vavolombelona, tsisy fijoroana vavolombelona raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona ray, fa tsy maintsy fampitehana ny résultat hita ry havana raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray, tsy maintsy potika. Taty aoriana, nampalahelo, fa lasa mpiandro kisoa. Tany raha ny toerana misy an'ity le toeran'ity zany any amin'ny hoe faritry Palestine, dia ny fendrasana kisoa zany no asa farany ambany indrindra. Ny mitsindroka zordira mbola asa ambony, mitsindroka kapoka amin'ny zordira io mbola asa ambony io, fa ny asa farany ambany indrindra tany amin'ny zareo. Dia io miompo manino ty izy miandro kisoa, dia nataon'ny olona mpiandro kisoa ny arainy. Ary tsy vitany hoe mpiandro kisoa fa tsy nisy nanatin-kanina, fa ny voankazo sy ny fihinan'ny kisoa io no ny fandrombahany. Ary dia tsy mba niady aman'olona tsony izy, fa ny kisoa ny ady taminy. Vao misy manary fako, dia hozy izy mantsy kisoa, anara iny zao a, tany mikitiko ty an'lisana iny a, anara izo ny fako iny a. Zany nefa rano io zazalahy io, satria hoy Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa tafasaraka amin'ny tompony olona iray, raha lasa nabavy malalo amin'ny tompo, tsy mahay manao na inona na inona. Alleluia. Alleluia. Le raha iny nefa tao amin'ny tranony tao, niandry azy foana. Alleluia. Ary mety azo ny rainy natao mihitsy nanao fanasana tamin'ny radio. Raha mahita zazalahy anankiray ianareo, zarazara hoditra, olo volo, ny anarany dia zanak'Adala, niala teto amin'ny tokantrano ray aman-dreny izy tamin'izao daty, ka tsy mbola niverina. Iangaviana re,
izay mahita azy mba hitondra azy manam-pahefanakaiky indrindra. Vaovao farany eny momba azy ony de hoe ny voankazo fihinan-kisoa ny hoaniny. Mety henon'le rangahy io filazana io. Tonga saina izy. Tonga saina. Zay fahatongava sainany zay. Zay no nitondra fiovana teo aminy. Alleluia. 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 Tonga saina izy manao hoe ay moa za ty potika. Ay moa za ty rava. Ay moa za ty tena efa maty. Ay moa za ty very. De ozy izy. Iangy aho de ody any amin'ny raiko. Raha lasana bavy malala. Tiako tonga saina ianao androany eto. Amen. Za tsy sanatry teny ianao hoe mitovy amin'ny zanak'Adala ianao fa ratsy be ny tantaran'io rangahy io. Fa le fahatongava saina no tiako atsipy eny aminao androany. Rehefa tonga saina le zanak'Adala de tsy mipetraka teo amin'ny toeran'io tsony izy. Ozy izy manao hoe tsy mety amiko ty plasy ty. Fa iangy aho de ody any amin'ny raiko. Iangy ny dikany hoe miangy de manao pa ohatran'izao ny tongotra. Iangy aho de ody any amin'ny raiko. Ianao zay tonga eto amin'ity toerany ity, ilaina misy dikana ataonao androany. Amen. Ody ao amin'ny tranon'ny rainao. Amen. Alleluia. 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 Mety ny vata tena be anao mbola ao am-piangonana. Mbola tazan'ny olona ianao manao mbola ao amin'ny tompo tsara izy. Fa saingy zao. So de efa niala tamin'Andriamanitra. So de efa manomboka miverina tsikelikely any amin'ny fanaony zao tontolo zao. Sao de efa napiditra vitesy maro sariery. De manomboka miemitra, manomboka miemitra, manomboka miemitra. Ary vokatry ny fiemorana, vokatry ny fangatsiana no niteraka fahampitena sy faharavana. Ola zazalahy, iangy aho de ody any amin'ny raiko. Halleluja. Alleluia. Iangy de ody any amin'ny raiko. Zany hoe nisy dikana nataony tao de nandray azy le rainy. Jereo tsara ny fihetsiky le rainy a. Tonga avy any le zazalahy io. De nijanona teo an-tokotany. De voalaza ny soratra masina fa niazakazaka ny rainy nanoroka azy. Alleluia. Mba azonao moa misy fifaliana be any an-danitra ho an'ny mpanota ray izay mibebaka. Alleluia. Tonga eto ianao androany, sanatry ny vava mety mpivoary tena ianao. Mety mpivoary tena. Mety mpivoary tena le malaza eny amin'ny sisiny reny. Fa mety mpivoary tena mihaja ihany koa. Tanao le mpivoary tena mihaja any amin'ny chambre tsisy pahita. Zany hoe mety ho zany ny toerana misy anao. Fa zao ny tsarovy androany, efa ela ny tompony niandry anao, ary raha iverina aminy ianao androany, tsy fanilikilihana no azonao, fa vonona anoloka anao Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Mety mpamosavy ianao tonga eto. Mpamosa. Mety efa namorika olona. Nefa na izany aza ny toerana misy atsika, te hiavana aminao Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alleluia. Mety farany tena mpanompo sampy koizana. Ary mety any anatin'ny soteanao na any anatin'ny posinao na anatin'ny poketranao any mbola misy ody ratsy kely amin'izao, zao tsika mitoriteny zao, mbola any mihitsy le zavatra. Afeninao ao. De ozy ianao ndeha ho any akiriny any amin'ny paradise taloha aloha satria misy antsoantso ao, mahavonjy moa ny any tsara, tsy mahavonjy de efa ataoko ato ihany ty. Zao ny tenin'ny tompo amin'izany olona zany. Te hiavana aminao Andriamanitra. Amen. Efa ela ny tompo no mitady anao. Tokony ho tonga saina ianao androany, fa tsy mahavonjy anao sampinao. Misy mpamonjy moraza amin'ny andro fahoriana. Jesosy no anarany. Alleluia. 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 Raha iverina ianareo Jesosy, de ho raisiko ny ray. Halleluia. Alleluia.
Alleloia. Alleluia. Ndray andro dia niona tamina mpanompon'Andriamanitra mpivady. Fantatry tsara ireo mpanompon'Andriamanitra zao. Mpanao asan'Andriamanitra. Dia tantarainy daholo io problema rehetrarehetra io. Problema vola, problema zanaka, momba ny tsy fahasalamana, marary ray, marary andoha, marary yaty, mivoto tongotra, marary lamosina, marary ny taolana, marary daholo. Io zavatra mahazo anao io ao amin'ny zareo daholo. Mitambatra ao amin'ny zareo daholo ny problema anao entinao eto. Manjavona ny maso, mamisatra maneno ny sofina, mandondona ny polisy, mifangaro daholo. Amezao tanana pastera délivreo pastera fa tototra arsana devoly. Atao ny délivrance ary hoanao an'izany tsika rehefa aveo eto. Atao ny délivrance tena misy vokany. Misy vokany le délivrance fa misy karazan'olona tsy mety miova mihitsy ao anatina délivrance. Satria ny délivrance tsy mitondra fiovam-po fa ny délivrance natao androahana ny asana devoly. Alleluia. Manaraka délivrance tsy mety afaka mihitsy le problème. Dia farany any teny taminy. Ozy amantsy azy. Hitanareo ny zavatra mahazo nareo. Tsy olana mahazo anareo io ny olana. Fa ny olana ao aminareo miverena amin'Andriamanitra nareo. Reraka loatra ny ara-panahanareo. Ny verin-dalana ianareo. Mangatsika ny fitiavana an'Andriamanitra nareo. Tsy misy hafanana tsony ao anatinao. Ka rehefa tsy misy hafanana avy amin'ny tompontsony ao anatinao, dia hitangorona ny ty olana rehetrarehetra ty. Apetrao ny fanontaniana. Fa misy fotoana tsy hoe ny devoly no mahery. Tsy hoe nitangorona aminao daholo ty karazana olana rehetrarehetra ty. Fa raha vao mandalo problema lalina ny ara-panahanao, tsy tafarina. Dia ao amin'ny tontolo ny ara-panahanao mila votana aloha raha lasiana bavy. Rehefa mafana ny ara-panahanao, mandositra daholo io aretina rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao eo. Zany nazo an'ilay zazalahy teo tantaraka taminao teo. Niala tao amin'ny tokantranony rainy izy, dia nijija ny vokatry ny nataony ihany. Vao nahita azy le rainy, dia nanoroko azy. Dia ozy izy le rainy mantsy an'ilay mpanompo manao hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra. Akanjo maninona ozy? Tsara indrindra. Alao ny akanjo tsara indrindra. Dia asio peratra ny tanany, sy kapa ny tongony. Zereo tsara. Fa na dia zanaka aza le zazalahy, dia tsy mbola afaka nitsofoka tao amin'ny tokantranony rainy raha tsy soloana ny akanjony aloha. Alleluia. Alleluia. Na dia zanaka azy izy, tsy maintsy ny sorona aloha ny lamba malotony, tsy maintsy ny ngotana aloha ny fitafiana maloto. Izay izy vao nitsofoka tao amin'ny tokantranony rainy, miaraka mihinana amin'ny rainy. Alleluia. 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 Misy fitafiana maloto mila isanao androany. Amen. Misy fitafim-panahy maloto mila esorinao androany. Amen. Hoy izy le Romana 8:15 teo. Fa hitafio Jesosy Kristy ary aza miany amin'ova tanteraka ny filana. Ny fitafiana tokony anaovanao dia mitafy an'ilay fitafiany Kristy. Amen. Halleluia. Alleluia. Mialohan'ny diran'ny Josefa tao andapa, nampaniraka Farao andaranao avy Josefa. Marina fa manana fanomezam-pahasoavana izy. Fa ny anaran'ny Josefa dia hoe andevo. Inona hoe? Andevo. Andevo. Andevo izy fa andevo misy fahasoavana fotsiny. Mialohan'ny tsy fohany tao amin'ny lapan'ny Farao, tsy maintsy nandro izy aloha. Dia nesorina ny fitafiana mahandevo azy, zay izy vao tafiditra tao anatin'ny lapa. Ary rehefa tonga tao anatin'ny lapa izy, tsy hoe nitsofoka fotsiny tao anatin'ny lapa, fa nandrainterany Prime Ministre izy avy eo. Alleluia. 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 Misy akanjo fahotana mila hitsany eto androany. Amen. Ninona fahotana mandevo aminao, andevo mitoka sikara
fangajakana sy ny fahalitola maro samihafa rehetrarehetra amty androany ty Iesoa zany fitafiana ny fanadevozany zany ary hitafy Kristy ianao tonga eto. Amen. Alleluia. Hallelujah. Misy fotoana manompo an'Andriamanitsika fa misy fitafiana ratsy anaovantsika ihany. Tsy manaratsy olona, tsy mahay mamela heloka, tia mifosafosa olona, sady manompo an'Andriamanitra no misampy, tia miady aman'olona. Toetra efa tamin'ny taona 2022 dia mbola io ihany lovainy amin'izao, tia mitabataba aman'olona. Copier-coller 2022 mihitsy. Ianao dia eritreritra azo résultat tsara ny 2023 ty, raha mbola ny fiainanao tamin'ny 2022 ihany no entinao mitsofoka amin'ny 2023, tsy misy linona miova. Raha te hita fiovana ianao mihitsy ny miova aloha, fa aza terena Andriamanitra novanao fiainao ny miova. Amen. Alleluia. Hallelujah. Rehefa manapa-kevitra ny ovotsika, manaraka ho azy ny zavatra rehetra lasa rabavy. Amen. Alleluia. Hallelujah. Vonteny namany Josefa manao hoe Iesoa ny akanjo mandevanao. Tsy miteny mihitsy Josefa manao hoe ino ty ataonareo ty aza mifampibaikobaiko. Ny sorony Josefa le fitafiana maloto teny aminy. Niseho teo anatrehan'ny Farao izy. Enina no ataoko eto Farao andika nofy. Alefa soary. Dia Farao moa mila vanina. Tsy mandika nofo fotsiny fa sady mitadidy ny nofo rehetra. Dia hoy Josefa manao hoe mety amiko zany. Alao mpahafantariko anao ny nofonao dia adika koa ny nofonao avy eo. Fantariko Josefa hatramin'ny Tsiprier satria efa nisolo akanjo lehilahy io. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Lazaonao akaikinao misy fisoloana akanjo fao be androany hoe. Misy fisoloana akanjo fao be androany. Alleluia. Ndray andro Davida mpanjaka. Rehefa tonga i Goliata. Sangany Goliata. Dia nandositra daholo ny miaramila ny Saoly rehetra. Hatramin'ny Saoly aza voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe raiky tahotra indrindra Saoly dia lasa koa izy mitsoka. Tsisy amony teny eo. Goliata be telo metatra eo no mitsangana kizany amony teny eo. Raha ho faty matesa ravako. Raha faty ravako matesa rahomby. Lasa izy mitsoka. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Davida. Hallelujah. Ny programan'i Davida tompoko tsy ady amin'ny Goliata. Fa nanranan'i Davida anaty-kanina. Dia nanatitra an'ilay sakafo izy. Naheno an'ilay rangahy io mitabataba io manao hoe amohay lehilahy anankiray aminareo iady amiko. Fa zany zanaky ny tena enjana. Ka raha misy somaresy anahy dia ho mpanomponareo ny Israely. Fa raha ohatra ka resiko izy, maresy ahy izy, dia hanompo anareo ny Filistina. Dia hoy Davida tsy natahotra, ahoana sy ahoana tsara ange? Ahoana tsara? Ohatrany mahiny vaovao azy zany. Dia mbola nisy fanampiny le izy. Omena vadiny zany lehilahy zany ny zanaky mpanjaka. Mazava ho azy fa ny zanaky mpanjaka zany bôgôsy. Hallelujah. Alleluia. Tsy Hallelujah. ampandoaviketra ny tarana-drainy. Tsy tany loatra ny namaky an'i Davida satria Davida lehilahin'Andriamanitra tsy matombola. Noho izany tsy tany ny fony fa niary ny voninahitry'Andriamanitra. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Jereo tsara raha mamaky ny Baiboly nareo fa rehefa niatrika ny Davida i Goliata Saoly dia voasoratra ao anatin'ny soratra masina fa i Saoly dia nanonona ny tena ny famiaramila ny Israely. Fa i Davida dia ny teny manao hoe miaramila n'Andriamanitra velona. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Nielan'i Davida mihitsy ilay teratany Israelianina. Fa ny teny izy manao hoe iza moa izy anaty mifora io no miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona. Hallelujah. Alleluia. Dia hoy Saoly, anaovy reto fitafiny reto
dia nanapaka anjona ny fitafiany Saoly. Davida moa olo-kenjy dia nanaovany le fitafiany Saoly. Dia rehefa nanaovany le izy dia ho Davida, tsy mety amiko reto raha tonton fa aleo esorina, efa manana fitafiana spesialy la afahako mandresy. Alléluia. 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 Tsy maintsy nesorina ny fitafiany Saoly, zay izy ho afaka nandresany Goliata. Raha ny fitafiany Saoly nanaovany dia tsy ho resy Goliata, fa tsy maintsy mitafy an'ilay fitafian'Andriamanitra izy. Dia hozy izy manao hoe tsy mahay mandeha amreto fitafianao reto ary ataonao Saoly, fa esorina reto dia nesorina ny fitafiany Saoly. Raha lasa nabavy malala ao amin'ny tompo, zay fitafiany Saoly rehetrarehetra naneraka anao hatram'izay hogotana iala aminao fitafiany Saoly. Amen, amen. Alleluia. Alléluia. Raha mbola ny fitafiany Saoly nanaovanao, ataony Goliata mahita raharaha ianao. Fa raha mipetraka amin'ny toeranao ianao ka ilaza manao hoe za dia anisan'ny miaramila n'Andriamanitra velona, tsy sajanona eo anoloanao zany, ianao miaramila n'Andriamanitra velona. Alleluia. Alléluia. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tanteny izy mba asitra. Aku nanisik, ampunya palai, aminira.